Ny mpianatra ny ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra fa tsy misy fiatoana kosa ny rotoroto an'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria dia efa tsy vitsy amin'izy ireo sahady no manomana indray ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana vaovao. Efa manomboka manangona tsikelikely ny fitaovana entina hiatrehana indray ny taom-pianarana vaovao mantsy ireo ray aman-dreny ary raha ny hita eny an-tsena eny amin'izao aloha tsy mbola nahitana fiakarany loatra ny vidin'ny kojakoja ilaina ao amin'ny fianarana zany fa aoriana kely ao raha ny fanazavan'ny mpivarotra dia azo heverina nisiny izany. Kaye, penina, fitsipika manodidina ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary eo ny totalan'ny vidina kojakoja-pianarana feno ho ana ankizy ray hiatrika ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taom-pianarana 17 sy 4 arivo 18 sy 4 arivo ity. Na dia mbola vitsy aza ireo ray aman-dreny tonga mividy kojakoja-pianarana amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia efa vonona ireo mpivarotra kojakoja-pianarana efa tonga avokoa ireo fitaovana mety ilain'ny mpanjifa toy ireo mpivarotra sendranay etsy Analakely reto. Vonona izay amin'ny fidiran'ny mpianatra efa vonona taloha fitaovana rehetrarehetra varotra maharaka tsara fa matsiro. Mpanjifa aloha mbola tsy tena tonga tsara fa mbola tsy dia misy. Ny ray aman-dreny izao ny sasany fotsiny misy fa mbola tsy tena vonona amin'ilay fifidianana fitaovam-pianarana ny ray aman-dreny. Ny entana aloha amin'izao tsy dia misy fiakarana ankoatra tamin'ny fotoana eny mbola mora vidiny. Hatreto aloha dia nilaza mivarotra kojakoja-pianarana fa mbola amidy amin'ny vidiny mirary ny etam-barotra. Efa nampilaza kosa nefa izy ireo fa rehefa tonga ny fidiran'ny mpianatra dia mety ahitana fiakarana manodidina 100 eo nisy vidiny entana. Tsy izy ireo anefa ny fototra fa efa hatrany amin'ny mpamongady izany, izany hoe avy amin'ireo karanina izay mpamajy ny kojakoja-pianarana eto amin'ny tsena eto an-toerana. Zavatra izay matetipitranga rehefa vanim-potoana fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra.